Fa malagasy io kosa no loha-hevitra hoentina ao anatin'ilay hetsika salon de l'industrie de Madagascar. Maro amin'ireo orinasa no mampiroborobo tanteraka izay kolotsaina izay isany amin'izany ohatra ny orinasa New Print izay mampiseho ny finiavany tokoa amin'ny sehatry ny fandrarana eto toerana hitondra ny anjara biriky ny goavana izy ireo ao anatin'ny fampiakarana ny toe-karem-pirenena. Nampiseho ny fahavononany ny tondra ny anjara birikiny amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara ny orinasa New Print. Mandray anjara amin'ilay hetsika sy mahetsy mahamasina tokoa ity orinasa ity. Miombon-kevitra tanteraka amin'ny laharam-pameana napetraka nandritra hetsika ity ny New Print dia ny fanjifana malagasy. Tanjona napetraky ny orinasa ny anamorana ny andavanandro ny mpandrara malagasy na mandinika na vaventy amin'ny alalan'ny fifehezana ny teknôlôjia moderna sy takatra ny fahaeva amin'ny vidiny rehetra. Nisy ny valandresaka mikasika izany io maraina io. Ny tongotra manokana zany omeny New Print ho an'ny mpanjifa dia ao anatin'ny fankalazana faha-roapolo taona New Print dia nisy ny packaging vaovao izay natolotra ho an'ny ireo orinasa madinika sy vaventy na nasalatsanana izay afaka ampiasaina eo eo izany hoe prêt à l'emploi izay manamora koa amin'ny mpanjifa zany no mampiasa azy satria tsy mila tsony izy anana structure ngezabe amin'ny hoe matériel d'emballage afahany mamono ny vokatrany fa tonga dia mora kokoa zany ny fampiasana azy. Mirevy 20 metatra toradroa ny trano eva tazomin'ny New Print etsy amin'ny Sima etsy Mahamasina. Ankoatra ny fampiratiana dia miroso amin'ny torohevitra ho fanampiana amin'ny fanamorana sy fanatsarana ny vita malagasy ihany koa ny orinasa.